Anomboka amin'ny alatsinainy izao koa sary tsy farana raha tsy ny enina ny volana aprily ny fizahan-pahasalamana izay ho tanterahany iraka ara-pahasalamana avy amin'ny fikambanana Médecins de l'Océan Indien izay ho tanterahana any amin'ny faritry Manjakandriana sy ny Fenerivo Atsinanana iny moa izany. Araka ny fantatra nampahafantarina tetsy Ambohibao omaly dia olona mahery ny arivo eo ireo marary azo tombotsoa amin'ny alalan'ity iraka ara-pahasalamana faha 7 ny fikambanana Médecins de l'Océan Indien ity. Iray alina ka hatramin'ny arivo sy iray alina nisandreo ho marary azo tombotsoa amin'ny alalan'ny iraka ara-pahasalamana faha 7 any fikambanana Médecins de l'Océan Indien izay ho tanterahana any Manjakandriana sy Fenerives tany 12 martsa ka hatramin'ny 9 aprilo avy zao. Io ny fantatra nandritra amin'ny valandresaka ao am'mpanao gazety izay nitanterahan'ny ekipany MOI tetsy amin'ny foiben'ny orinasa SMTP etsy Ambohibao io maraina io. Fantatrareo fa tanjona moa dia fa resaka fahasalamana olona zay mitady ny karazana fahasalamana zay mamaim-poana ataony MOI eto Madagasikara. Manahoana moa Manjakandriana zay Manjakandriana moa manahoana tsisy raison principale le zavatra io satria Manjakandriana moa tsy nandehanany MOI. Zay ny nanaovana hoe andaotsika andeha any amin'ny MOI Manjakandriana ary. Dia ny tanjona moa fantatrareo fa le zavatra io tena maimaim-poana tsy ambodoavam-bola ary ao dodolo resaka spécialisation confondu rehetra doko. Sihatra telo dia ny fanasitranana ny fampiofanana andreo mpiofana mpitsabo ary etsika fisorohana amin'ny alalan'ny fanentanana mikasika ny fahasalaman'ny ativavan'ny ankizy no tanterahana mandritra ity iraka ara-pahasalamana tanterahany MOI ity. Dokotera sy manam-pahaizana hatramin'ny 7 kosa no anatanteraka zao iraka ara-pahasalamana zao.